Hafahafa izany nge ty olona miaraka amin'ny daty ty. Savasava izy teo. Tsy savasava zany efa nandama lekotana teo. Viatsa ina moa no savasavaika eo e. Ka io olona io tena akaiky anahy tamin'izany. Tamin'izany tamin'ny oviana dia tsy hitako inona mampieritreritra be an-dada amin'izany. Ka io olona teneniko an'ilay io nge ty efa maty. Ah? Tamin'ilay ianao nody iny dia vao niantso anao aho dia nisy polisy nanenjika anao. Dia inona ny antony ireny? Ao anatin'io telefony io nge numéro an'ilay dokotera e. Fangainao tsy miantso indray e. Sa ino ty zavatra jerenao ato? Bonjour Nomena. Bonjour Miora. Izy Kevin dia izy Nomena. Manao ny tompoko. Fa marary iny prince? Ohatra fampanina fotsiny izy tsy haiko tsara moa inona fa tany amin'ny dokotera tany angamba izy teo dia izay no nampatonga ny teny izay dia matory ao izy zao. Efa ela zany izy natory e, sao dia mba efa taitra kosa izy. Izany ala tao tena mbola matory be mihitsy izy e. Isa. Tsy mbola valindrika e fanontaniako e. Tsy mitady ny ray aman-dreny koa ilay satria efa fantatra tsy ho hitako tsony zareo. Tsy fiancéako zany iny, mba tsy n'olo le teniny tamin'ny maraina iny. Dia ahoana? Eny e, mino anao aho zany. Tsy fiancé anao tsony izy. Manao ahoana? Efa vonona zany ilay asa atao aminay. Ie, tena vonina tsara ka. Tena mazoto mihitsy koa moa izany tena marina. Sady tena tsara be mihitsy ny réputation an'ity société ty henoko. Dia izay koa vao maika mandrisika anahy hiditra ato. Eny e, ny CV anao aloha tena mety be amiko e. Fa miandry ny PDG sy ny comité ato amin'ny orinasa dia zareo no décider ny recrutement. Ie, fa za tena vonina ka. Bonjour. Ah, mi. Bonjour. Bonjour Prince. Ça va? Ie, salama ka. Ary anao? Ça va. Angamba fankafantatrinareo? Ie, nisy zavatra nitadiavany tany amin'ny trano tantaonay izay dia izany nandray anazy tamin'izany.
Tonton Pedro. Ie, Monsieur Pedro. Hey, dia inona vaovao? Manao ny izy a? Inona no ataonao aty? Mitady asa ako. Nisy annonce iainako izay hoe manao recrutement ato dia niinteressé anazy izy. Société Mapacon izao manao recrutement. Nga tsy tianao ny any? Anka. Ato ny hitako mety amiko. Ary indri? Inona no ataondry aty? Izy no Secrétaire an'ny Mademoiselle Miura. ie izy ny secrétaire-ako. Ary Monsieur le PDG. Chérie. Ianao misy andresahako izany. Inona e? Inona izany mahazo anao e? Ianao koa ohatry ny hafahafa be izany. Tsy azoko mihitsy. Tsy haiko hoe na tsy azonao amin'izany. Ianao manao ny ataonao any ivelany any dia izany tsy azonao. Fa misy inona indray izao? Fa tena hodinao fanina mihitsy izany e. Sa voan'ery izay mihora fahafantaranao anahy. Inona koa izao mahamay vavanao eo? Ty rangahy ty koa ohatry misy problème. Iza izao eny nomenanao iny. Fa inona fahafantaranao anahy anaovanao fiatsika ohatr'ireny? Zazakely iny dia mampietsika ny asarotam-piaronao. Izy io mba tia anahy. Dia tsy hitako izay atao andavana anazy. Izy koa mbola hitako mbola tanora loatra dia tsy te hamotika amin'ny fony sahady aho. Fa tena dorina mihitsy fahafantaranao anahy. Ha? Zany mendrika zanaonao fika ohatr'izany a. Mandeha afany nanaovanao an'izany fa tsy izany mihitsy. Matoa mbola miketrika amin'ny fahasambaranao a, dia mbola manaja anao azy izay. Dia aleotsika mba samy hifanaja. Fa izany atao hoe fahasambarana. Raha tsy mihidy any an-trano dia mihidy ato indray. Fa ianao zany tsy afa-po mihitsy. Tsy mahafa-po anao mihitsy ny fiainantsika. Fa tena inomena ve izany ny problème anao sa zavatra hafa mihitsy? Maninona raha tonga dia tsorina? Inona ny tianao tenenina amin'izany? Zaoko. Petraka ty an-tranon'ny rahavavy. Afaka mifankatia tsara amin'izay nareo e. Ianao manao ny ataonao indray misy milay ty aminahy ty. Ary za zanaovana fijery ohatr'izany a. Mafana efa tsy mety aminao fotsiny fiarahantsika dia aleo hijanona. Fa za zanaovana fika ohatr'izao fa tsy tiako.
Prince a fa ina mampiasa saina andry Miky. Vao androany ve iny taty? Mika izy e vao eo iny tonga tao efa ahoana koa ny hoe secrétaire akondry e. Tadidindry ve Monsieur Pedro? Monsieur Pedro le anisan'le nanana an'le bracelet iny ie ohatry ny taditadidiko kely any fa tsy mieritrereko fotsiny hoe izay le izy. Tika iny Monsieur Pedro iny mihitsy. Tamin'ny zanakany an-tranony a, dia iny Miky iny nandray anahy. Dia tamin'izay a, ozy izy hoe dadany iny le Monsieur Pedro. Ny fisy teo ny teny hoe tonton anao Ka izay indrindra. tsy mazava zany. Izay nampahatonga indriny tsy niteny hoe indriny PDG ato. Ary aleo tsy ho fantany mihitsy ny aloha. Ary aleo tonga dia refusena zany ny demandeny ka amin'izay izy tsy miasa ato. Aleo izy hijanona ato. Raiso mihitsy ary ny CV-any dia aleo izy hiasa ato. Matoa izy nandainga dia misy possibilité telo. Voalohany a, mety tafiteny fotsiny izy teo hoe tonton ale Pedro. Nefa izany impossible. Faharoa a, mety avy any amin'ny société concurrent izy dia nalefa taty hamantarana zavatra ato amintsika. Ary ny fahatelo Complice na sitraka. Bonjour mademoiselle Laïcha. Bonjour monsieur le DG. Salama tsara. Ie, salama tsara mpamosatra. Tsara. Tovy tsara ny asantsika. Mbola tsy nisy olona mitady anato? Mbola tsisy to. Amin'ny raika ambin'ny folo misy olona ao avy eo. Olona? Izy? Izy mitsamo zay moa fitenareo kamaraza mitsamo Fiteny efa ataovy be zany ry dada. Sady gâteau de forme to tonga ty ampiasana. Vitanatsy. Nga monsieur le PDG efa sitra? Monsieur le PDG amin'ny ahoana dada hoe sa efa tsy dada tsony sady nareo Zany teny aminazy efa tsy miaraka tsontsika. Zany ary moa mbo toetsainako. Za maninona anao indray e? Zany tsy mbola niteny anao na indray mandeha monjy ary hoe vita trony amintsika e. Ozy aho hoe aloha samy maka saina elaela aloha. Dia tsy hitako izany izay ho tenenina. Fa ina aloha izany resaka hoe hisy olona ho avy izany e? Premier défi any ama pour le mannequin io a. Izany hoe misy mannequin ho avy izany hoe atao modèle. Zany mihitsy. Ianao koa anie en tant que secrétaire tokony maharaka an'izany. Azafady indrindra tompoko fa tsisy nampilaza ny zava-vaovao zany a, dia izao vao fantatro.
premier défi nataony Emma. Vêtements pour jeune fille ilay izy. Firy taona? 16 à 25 ans eo. Dia tsika ve dia mbola hanao formation an'izany ndray? Tonga dia akany amin'ny agence tsikako. Sady zay efa nahita vidéo tam'ilay izy dia misy an'izay Laura zay ny tena meilleur mannequin tao. Laura. Rehefa izay ny tandrifa meilleur dia alaivoko. Za matoky andry. D'accord, donc efa contacteko izy rehefa eo. Azafady tompoko, saika mba angatadalana fa handeha. Iza moa no teny anao hoe afaka miditra ianao. Tsy mandondona akory anao fa tonga dia miditra avany dia hoe handeha. Sady iza napetraka anao? Ouais, azafady tompoko. Saika mba hanontany aho hoe fangamo tsy toeran'ny PDG no to ianao io? Ka manao test zay. Rehefa tsy eo manko dia izy mandraikitra ny société. Zay? Ary mangataka aminao ah. Rehefa hita fantaniana ohatran'izany dia mba asiana sens de savoir vivre. Voalohany aloha, izao ianao vao tonga ato. Ary faharoa, mbola tsy valide akory ny CV anao. Dia efa zanizaty ny zavatra ataonao. Aleo ilay fifanajana to dia mipetraka dian'izao. Voilà. Ohatran'izay izy. Azafady indrindra tompoko. Ao fa manaraka mandondona vao miditra. Ary ohatrana ena raha tsy diso hoe mitady mademoiselle Laura nareo? Ianao mino resaka? Ka tena vola ialako tsininy amin'izay fa tamin'izaho ilay niditra teo no sendrana ianao ilay izy. Ka mademoiselle Laura mantsy efa lasa ny société mako? Ahoana ny ahafantaranao an'izany? Namoaka akaiky ny tompon'andraikitra amin'ny agence-ny Laura dia zareo no teny anao hoe efa lasa mapy izy. Namanao akaiky ny tompon'andraikitra amin'ny agence-ny Laura? Eny tompoko. Zao ary. Teneny ilay namanao akaiky ilay tompon'andraikitra ny agence-ny mademoiselle Laura hoe mameno double ny omeny société MAP ny société Tahiry. Ka le izy ange mademoiselle Princia fanga Tahiry Princia tena anaranao? Naka hidiranao izany? Tahiry Princia. Tahiry. Société Tahiry. Ary toa lasa moana ilay olona? Izany fa nitiako tenenina aminao hoe mademoiselle Laura izy mihitsy no mifidy izay olona tiany ampiakanjo azy. Fa firy taona izany? André 17. André 17? Vao André 17 ve izy dia hisady mandray décision ohatran'izany? Zao ary, teneny ilay olona fantatrao any amin'ny agence-ny fa hanao duel ny société MAP sy ny société Tahiry dia izay tiany Laura ny idirany. Ka tsy manaiky ary société MAP dia ahoana? Dia matahotra izy izany ny dikako. Sady za ve dia homendrika ny Laura? Raha vitanao izay dia afaka miditra miasa ato ianao.
Mbola tezitra nga ianao? Efa le niteneninao reny any, efa samy lehibe tsika izao dia samy manao izay tiany atao zany. Aza dalainao intsony. Dia hifanao an'izany zany tsika? Tsy efa izay ve nitadiavinao e? Efa tonga mitanjona irinao zao ianao. Fa liberté zany foana niteniteneninao tamiko tary hatrany tary. Fa tu es libre maintenant zany. Iza koa zany? Asa, ianao mpampiditra olona atoko. Bonjour, réveille là ihany. Bonjour Ndry. Ndao mandroso e. Ndao mandroso. Inona zany atao laty? Otry mba mijery mba mandalo aty fotsiny aky za mijery andrea fa nga tsy maintsy hoe misy antony foana vao afaka maka aty za. Ka dia inona sotro lalo e? Za koa ohatrany sotro jus sa? Ka aloha fa manina aloha ndre ohatrany hafahafa ka misy problème. Tsisy inona ka. Ary vy aloha ty akaiko aty. Aleo aloha ka jus anao e. Ela le teo. Bonjour c'est. Kevin ou? Kevin. Ary ahoana ny fankalanareo sy mendrika? Fa ahoana? Fa ianao sy mendrika zany nefa mifankalala efa ela? Ahoana teny raha laza zany? Nareo nanao an'ireny halatra vatsy vola be reny? Eny e, afaka fantatra izay. Afaka fantatra loatra mihitsy ary. Dia hatrizay taona maro izay ve dia tsy misy hoe fiarahana na ohatra ohatr'izany? Izay tsy mendrika? Ie, fa iza indray moa? Izay tsy Otry, fihinana koa mampalasa saina ny tady eo? Lasalasa saina fotsiny lesy efa miantitra lesy tsy afako tena hoe fa reraka be ny tena. Aza miteniteny foana ry tady fa zao hoe dia reraka oana.
marina lesy zany zave lesy dia tsy ahoatsy eo anao dia marary fotsiny. Tadage efa tsy salama dia tsy hitako hoe mbola andehanana ty any. Za kosa ve lesy dia hipetraka ao an-trano foana mba hakarivotra kely a. De aleoko mandehandeha sady tsy tiako koa le teneny laha hoe mandehandeha tsisy manaraka dia aleoko aty mba hitany latsara amin'izay. Ary Jenny ve mbola ao sa efa lasa? Efa lasa iziko hoatranoko avelako rereo indray ve? Tsy zany manko fa nidresaka taminy aho hoe rehefa tonga ho aza dia rekoleko volandre ka izy zany efa nalefa nitadamody. Efa reglena amin'iny ka sady amin'ny fomba anako lesy nametrahana olona tsy fantatra ao an-trano amin'izao ngery Stéphane efa tsisy tsony ny tsara fanahy matoa izy tsara fanahy aminao dia efa misy intérêt ao zay. Aiza koa e, misy ange ny olona tena fitiavana no naovany an'izy fa tsy voatery izay teneny datsay. Amin'izao tsisy an'izany intsony Stéphane. Raha tsy hoe fianakaviana ka ana fianakaviana raha mbola misy manana an'izany toetsainy izany. Mety ho marina ihany aloha zay. Tena marina ry ty zany. Ary niresaka zay fianakaviana izay ihany tsika dia manitikitika anah hoe roviana moa i tonton Teddy le milaza ho avy. Vao maly mihitsy izy miantso anah fa afaka fotoana foy io. Ny nazy koa zany dia surprise daholo zay zavatra rehetra atao. Tena zay aloha ny anazy. Tsy mba mitovy amin'ny dada tonga dia mahitsy be rehefa manao zavatra akinafinafina be. Samy manana ny fompany io ry fanaizana tsy zany ara efa tamin'ny mbola kely mihitsy ry lany efa mifankalala fa niaraka. Salut Dri. Salut, Dri. Finty mahasepitsepitra? Ka avy any amin'ny société tahiry aho dia niazakazaka niala bus fa misy ino e? misy zavatra ilaiko maika be andre mihitsy. Fa misy ino ao a? I Laura. Laura? Izy zany? Fandrity koa ve zany vao tsy niaraka tamin'ny DG intsony dia lasa taraiky be. Tsy mila patsahivana mihitsy aloha hoe tsy niaraka intsony izay. Fa iza hoa zany e? Vehivavy izay izy mannequin. Izay ilay tenen'i Stéphane hoe ho avy eo? Fa nga ho avy eo? Ie, izany no tenen'i Stéphane anato eo. Bonjour. Appelle la société morte? Oui, bonjour. Jolie. Merci. C'est une nouvelle société. Et va fantaska. Laura. Hey, non, les Laura. Aïcha. Femme fantashanao. Dia toy misy fitsika aloha ny resaka. Dao ary mandroso.
Angatsorosoana zavatra ty vahintsika ty. Ay, marina. Okizao kefa tsy maninona. Okizao. Ay, okey. Fa honao lesy. Ialahy ve tsy mba manana vady aman-janaka na sipa? Na ohatra ohatr'izany? Fianakaviana aloha za tsy manana intsony. Fa sipa indray ela ihany ny vehivavy. Mahita kitaitaitra any izy dia lasa. Tena misy an'izany mihitsy ny ty. Ialahy sasatra manamboatra ny fahasambaran'ilay sipa. Tampotampoka eo aloha vadia antsotro izao. Amin'io ilay tsy ampoizina mihitsy ny tena mahavita an'ilay izy. Ianao koa resaka efa tsisy idirany mihitsy. Efa tsy mamaly fanontaniana nomena intsony izany. Ka mba resaka ny anako. Sa mahatsiaro voatoana? Voatoana amin'inona? Nareo mba miresadresaka momba ny vehivavy io nefa ny ataonareo ny tena tsy hitanareo. Mendrika. Fa tsy azoko. Hita ho aby mendrika. Za koa aloha tsy mahazo e. Azafao. Avela ho any izany. Fa ilahy zany tsy hijanona hisakafo. Zanona lesy. Sady aho tsisy bandy mihitsy fa izy rovavy foana. Iny ary. Tsapako izany fa aleo rejanona raha izay mampita anareo. Jereo indrity misy dosie tsy mazavazava. Fotsy mba jereo aloha. Mba jereo aloha. Zafady. Zafady akeo. Tsy ao mihitsy azy zany. Fa manina indrindry e. Tena grave akeo. Inona no grave? Dia zavatra niteny Andrimy mamperitreritra any. Ny hoe ahoana izany? Dia hoe sao dia tokony hajanoko ako izao fitadiavana izao dia hanohy fiainako amin'izay aho. Raha za koa aloha ny tamin'ny teo Andry dia izay nataoko e. Sady dadanareo koa efa niteny an'izany. Sady ny fiainandringa efa milamina amin'izao e. Manana trano tsara, orinasa tsara, manana fianakaviana, sady manana anahy koa indreo. Eny e, ekeko izany. Ekeko izany fa izany aky tsy mbola akaiky ny marina ohatran'izao mihitsy e. Eny e, efa mahay manakaiky ny marina nefa tsika izao. Fa ny fiainana mifoy, ny fotoana mandeha. Ny aina koa tsy haharitra an'izany mihitsy. Dia ahoana ary tsy hitako izay atao ane. Tena za amin'izao tena miady saina be mihitsy ary izany tokony ataoko. Zao a, Prince a, ninona ny décision raisindry eo a, dia mifanampy foantsika. Za eto foana. Fa raha izay nita Andry mety a, dia manaraka Andry foana. Allô? Stéphanie? Et ça va, non? Sauvé?
Ie, afaka zao ka. Nareo? Ay, ok. Ok, bisous. Dia efa mandeha hatramin'ny bisou mihitsy Jiko. Bisou ny dia ina ny avaliko anazy eo. Sady any an-trano mihitsy amin'izany ny piroko. Fa rehefa tena nandinika dia ohatran'ny marina ihany ilay tendry. Aleo hajanona mihitsy ilay fitadiavana dia aleo izaho hivanjina amin'ny fiainako sy ny asa amin'izay. Tampoka teo ve? Efa ela mihitsy aho nandinika an'izany ka. Efa eo koa moa misy le DG map dia tsy manam-potoana amin'izany intsony ndreko. Sitraka ary tamin'ireny niaraka tamiko nanam-potoana tamin'izany aho. Sady sitraka ilay tena tiako tamin'ireny. Tamin'ireny. Sao dia mba appel teo na tonga saina ndreka. Fa amin'izao izany marina ny teniko hoe efa olon-kavana ao am-pondry. Aza miteny foana eo. Sady velo. Masto. Fiara sy mendrika izany efa ela be anao afaka fantatra. Sady tsy ela no tsy voaingana koa. Fa tamin'izy mipetraka tany aminay no nahafantarako azy. Dia fa ela be izy mipetraka tany aminareo. Tsy tadidiko tsara fa ohatran'ny 3 sa 4 andro teo angamba. Fa vao nahita anazy aloha tonga dia taraiky. Fa hoanao lesy? Fa ela marina ve tsy manana-tsaina ny anana sipa intsony tamin'ny vao nivitan'ilay izany sipa izany? Sipa ve moa lesy tsy atao a. Fa iza koa ny tia anahy sady mpangalatra tsisy fianakaviana. Tsy aza ny tena izany lesy. Sipa be da be eraky ny tanàna io fa ela mihitsy ny tsy mba mivoaka. Ato foana lisany. Atao ahoana e? Ary miora ty inona ny lahy? Eno a? Inonanao maro miora? Miora. I miora ny ely ty tsara tarehy sady mahafinaritra. Matoa izy nanaiky nijanona lisany tato a. Tiany nareo izay. Ie, mahafinaritra aloha miora. Ary maninona lesy izy raha izy no alainy lahy sady samy hatrany lisany. Sady hitako hoe mifanentana tsara. Samy vely ty. Ie. Mandroso. Misaotra. Inona vaovao, inona maresaka? Tsisy fa ianao no teny anao hoe makanesa aty dia ty atiako. Inona no arosoko ndray?
Zaho misahirana fa ny lalana mety tsy alavitra e. Za tsy reraka. Tsy tezitra amiko tsony ve aloha e? Za nefa niteny taminao tamin'iny za tsy tezitra akory. Eny ary aleo aloha za ka zavatra ho arosoko andry. Tiens jouer andry. Merci. Sa ataoko divay. Za tsy misotro zavatra misy alcool fa merci. Merci. Ianao zany amin'izao tsy miaraka amin'ny Aïcha intsony? Tsy miaraka intsony. Tsy miaraka intsony zay. Efa vonona amin'ny concours NEMA zany nareo? Vonona ve moa tsy ho vonona fa le izy entsikenzika be teny manahirana. Fa efa nanomboka? Ie. Sao dia mba hitsikilo amin'ny société mapy ary natongavandry ity amina? Tsy azafady fa manany ihany za. Sao dia tezitra ndry manko. Ndry zany mbola mandalo any amin'ny société tahiry amin'izao. Ie mandalo ihany aho fa indraindray pardon amin'le malahelo be koa za taminy za sitraka dia tsy maintsy mandalo ihany za fa indraindray. Fa ndry mbola tena tia be anazy.